tranga sosialy efa tsy vaovao amin'ny tanàn-dehibe indrindra ho an'ny eto an-drenivohitra intsony ny fitohanan'ny fiarakodia mila miala adindray mialoha ny fotoana vonjena farafakely ny vao tonga ny amin'izany toerana izany izay ihany koa no azo ambara fa tsara indrindra hisorohana izay fitohanan'ny fiarakodia izay ny mpandeha tongotra na ihany koa ny mpampiasa lalana manana vahaolana amin'ny fisorohana izany miankina fitondram-panjakana nefa io fanapakevitra io raha ny fanazavana izy ireo. raisina ve tsy inona azo atao aloha zany fa tsy ny famoronana lalana vaovao mihitsy nefa raha ny eto amin'ny centre ville zany efa tsy tombona ntsony zay fa tsy maintsy somary mamorona kely eny amin'ny sisisy iny dia amin'izay fotoana izay nefa tsy maintsy misy trano mandravatrano zany mandravatrano kely tsy ara-dalàna hoe zany mba hampirimina lalana vaovao. Dia ankoatran'izay moa zany hoe ny horaire de travail koa afaka hovaina ke mba tsy ohatra hoe ny horaire de travail koa zany atao samihafa amin'ny mpianatra dia izay koa fa namanovan'ny afahana satria mpianatra mantsy matetika ohatra hoe ny any amin'ny Nalamahitsy eny zao amin'ny lycée français dia mi-15 avril fa fotoana fidiran'ny mpianatra dia raha hovaina zany ny heure mpiasa amin'ny ena dia afaka manala an'ilay embouteillage ny tsy ta zay vahaolana mila damina kely lalanato gérena lalanato zany teritery miatra aminao zany hoe tokony alehibebeazana ny lalana eto ampovoany eto be olona zany eo zany hoe le fivarotana amoron-dalana zany tena ahitana hoe anisan'ny antony anankiray mahatonga an'ilay zany tokony masorona ray koa le antony tokony mijanona amoron-dalana sy tena ny lalana tsy tokony hijanona dia efa mijanona zay mahatonga ny zay mba azo ambara